Madagascar, SAE, le réseau des structures d'accompagnement en entrepreneuriat à Madagascar. Resaka fiononana ery Balsam Sylvaline anarako. Mpanorona ny Green Park Bembary any amin'ny faritra Laitra Mangoro sy Manaissa. Maro be ny zavatra hitako teo amin'ny fiainana zany. Vitsy ireo vehivavy tsy manana fahasahiana nefa manana fahaiza-manao. Miezaka hoe mba hanaitra anazy ireo ho lasa mpandraharaha. Anisan'ny vahaolana izay atolotra eo amin'ny Green Park dia ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny ala amin'ny faritra Laitra Mangoro, ary ny Manaissa dia fanomezana sakafo ara-pahasalamana ho an'ny olona marefo. Ny mampiavaka anay amin'ny orinasa hafa dia fampifandraisana ny orinasa amin'ny kolontsaina sy ny fiarovana ny tontolo iainana, manabe sy mampiofana ny mpanjifa aminay ihany koa izahay. Taona maromaro no niara-niasa tamin'ny Alliance Aika ary ny jady izay mieritreritra amin'ny orinasa maitso. Eo ihany koa ny SIM izay anisany nampiofana mba ho lasa matihanina kokoa amin'ny fandraharahana sy mba ho marika malagasy. Eo ihany koa ny FOI izay fikambanan'ny vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara. Ankoatran'ny fiofanana azoko tamin'ireo dia misy ihany koa ny stage izay natao tamin'ny fotoana nianarana. Misy ihany koa ireo fianarana izay noratovina momba ny sehatra iainako ao anatin'ny orinasako. Ao ihany koa ny fifaninanana izay nataoko niaraka tamin'ny ITA Madagasikara dia ny fifaninanana resaka fandrarian-tsakafo ary anisany nahazoako voalohany teto Madagasikara. Ny zavatra voaraiko tamin'ireo structure d'accompagnement ireo dia ny fanofanana sy mentoring, fitombon'ny fifandraisana na ny tambazoatra amin'ny sehatra maro isan-karazany. Teo ihany koa ny fanohanana sy fitariana mba ho sahy sy hiatrika zavatra goavagoavana kokoa. Anisan'ny zavatra nanamarika anahy indrindra tamin'ireo fanohanana ireo dia mihampitombo ny herim-panahiko, mihamafy kokoa ny motivation-ako hanatratra ny tandrina. Dia eo ihany koa ny fifandraisako amin'ny olona ambony maro samihafa toy ny hoe ministra sy ny olona manana orinasa goavana eto Madagasikara. Anisan'ny nahafaly anahy ihany koa ny hoe nandraisan'izy ireo anao na dia mbola tanora kely ary dia raisin'izy ireo namana. Ilaina tokoa ny programa ho an'ny vehivavy mpandraharaha satria eto Madagasikara dia maro be ireo mbola mitazona ny kolontsaina, tsy manome fahafana ho an'ny vehivavy. Nefa raha amin'izao vanim-potoana iainana izao dia ilaina mifanampy ny lahy sy ny vavy. Ilaina ny vehivavy mahaleo tena fa tsy miandry hoe ny lehilahy foana no mamelona. Raha tsy nandalo tamin'ireny SAE ireny dia tsy tonga tamin'izao hoe fananana orinasa anankiroa izao nampianatra fomba fahaizana mandamina fotoana. Raha tsy niara-niaina tamin'ireny dia efa potika ohatr'izay satria fantoko amin'ny fanatrarana ny orinasako sy ahafahako mandeha kokoa mba hananako ho avy mamiratra. Fitombon'ny orinasa sy ny fitarana isaky ny 3 volana manatsara ny orinasako. Ankehitriny izao dia 20 ny isany. Raha ny sehatry ny orinasa eto Madagasikara dia mitovy ny opportunité ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy fa samihafa anazy kely fotsiny. Ny vehivavy anisany tena
matianina sy matotra ary mamoaka zavatra tsara rehefa tena miasa sy vonina hifantoka amin'ny orinasany. Anisan'ny tena nafiairana indrindra amin'ny mampandrarahana dia lasa fitaratra eo anivon'ny ankonana ary fitaratra eo anivon'ny fianakaviana. Anisan'ny tena hoe mafiairana koa hoe misy valerana eo amin'ny olona manodidina ary miamitombo hatrany ny fifandraisako amin'ny olona. Afaka roa taona dia hiparitaka manerana Madagasikara ny produit vokarin'i Manaisa ary ny Green Park Bembary dia izy centre fanaovana formation ho an'ny resaka environnemental. Torohevitra ho antsika tanora namako afaka atao tsara ny miainga amin'ny zavatra tsy misy ho lasa misy ary afaka atao tsara ny manao revin-gadra satria revin-gadra io orinasa izay tantaraiko io ary aiza misalasala manantona sy manontany olona izay hitanao fa mivoatra ary izay mahalinanao anaraka ny diany. Indrindra ho antsika tanora vehivavy ataovy aloha izay hampaleo tena na mpampiasa ianao na mpiasa dia zava-dehibe ny fifampitokisana. Mila volena reny sy kolokoloina rehefa raisinao toy ny namanao io olona ampiasainao io dia afaka manao zavatra tsara kokoa anao. Afaka atao tsara mihitsy ny hoe sady mianatra ianao no efa manomboka manao ny orinasanao rehefa vita ny fianaranao dia mampitombo ny orinasa indray. Ho antsika mpiasa amin'ny bureau ihany koa aiza variana mandray an'ilay isam-bolana iny fa afaka atao ihany koa no manangana sady mandray isam-bolana ianao no mandray amin'ny orinasanao.